fa mikasika izay orinasa Jirama izay hatrany dia mitondra fanazavana momba ilay tarifa intermédiaire sy ny fanampiany fanjakana ny orinasa Jirama ny tale général ny orinasa ity de Olivier Aimé Jaumiary. Io zany mbola mandeha ny étude hitanareo tsara ngamba teo hoe noho le fiakarany le vidiny solika zany le voiture nampiakarina ny subvention ny Jirama eo amin'ny 100 milliards ka noho ny fiakarany solika hoe betsaka atao anaty fotoana fohy de voiture mieritreritra zay zao hoe ahoana moa ny fomba atao ahatazonanay ny vola miditra aminay miampy subvention farana ny taona zany ka mbola mitohy ny fandinihana mikasika an'ilay tarif intermédiaire fa ho hitantsika eo any hoe ahoana no anaovantsika anazy mba hahatonga tokoa ireo mpanjifa tena le mandany ambany nefa niaran'ny fiakarany be loatra ka amin'ny fiakarany farany.